Raha hoe afaka manome tokony vahoaka malagasy fa Ramatoa Laura Valomanana no tiany fitondrana raha eo izy fa tsy Andriamatoa Marc Ravalomanana. Le candidat ni mouvance Ravalomanana dia candidat Laura Valomanana Rakotondray rehefa lany soma tsara filohan'ny république izy ary matoky izay fo lany filohan'ny république izy dia izy mitondra ny tany sy ny firenena ary efa fantatritsika ihany koa fa na fiainana andavanandro ary raha misy lehilahy manambady ara-dalàna eo izy dia ny vadiny no premier conseiller spécial dia ohatr'izay ihany koa zany madame Laura Valomanana président république dia lojika loatra raha ohatra ka mpanolotsaina manokany ny vadiny fa izy ny voalohan'ny république madame Laura Valomanana zany tokony tsisy hampanahana izana izy.